raha kanefa natsidika tamintsika teo dia tokona ireo mpivarotena noho ny fandrarana tsy hanatanterahana izy ireo ny asa fitediavany manomboka androana alina no miantra izay fandrarana izay araka ity fanadidina ity. Nanangam-peo ireo mpivarotra fafinaretana omaly alina manoloana ny fepetra no raisin'ny tompon'andraikitra mahefa dia ny fandrarana azy ireo tsy azo iasa manomboka androany. Nisy ny fitikonana ho fanehoan'izy ireo ny tsy fankasitrahana izany didy izany omaly alina tetsy tsara lalàna. Ny olana moa izany dia misy ny afisy be dia be marobe maneraka ny manerana ny tanàna izay maneho hevitra fa hoe nisy code pénal izay mivoaka nataony zareo amin'ny afisy fa hoe tsy mahazo mivoaka intsony ireo ankizy mampanofa fafinaretana. Izany hoe ao anatin'io afisy io dia misy any hoe herintaona ka hatramin'ny 5 taona hatramaisana sazy maindran'izy ireo miaraka amin'ny onitra ray tapitrisa ka hatramin'ny 10 tapitrisa ariary. Tiana iambara moa izany dia miady mizohan'ireo ankizy izay mitady vola amin'ny alina moa izany izay izany hoe hoan'ireo mpampanofa fafinaretana. Manaiky ianareo? Tsy manaiky izahay. Tsy manaiky izahay. Inona no mitsinganao ataonareo? Mitsinganao ataonay moa izany dia manana efa misy ny fikambanana izay nahazo alalana avy amin'ny ministèren'ny intérieur sy ny décentralisation ahafahanay miaro mizohan'ireo ankizy mpampanofa fafinaretana. Mahatratra 300 nisan'ireo mpivarotra fafinaretana miasa etsy Analakely sy Tsaralalàna manana karatra manome alalana azy ireo hiasa ara-dalàna. Tsy anasa nefa ny ankamaroan'izy ireo ka voatery ny safidy ity asa iray ity. Vokatry ny tsy fandriam-pahalemana dia hiara-ny herisetra ihany koa nefa izy ireo matetika. Betsaka ny ankizy tratra ny anterisetra aloha voalohany indrindra. Hatramin'ny mpitandro filaminana tena manao koa raha vao tsy misy karatra ny ankizy na dino zavatra marina izany. Betsaka ny ankizy afaka hijoro vavolombelona na mena sembasy zareo vao alefana. Fa matoa vilinkitrana misy ny antony ary ankizy tsy tavatavatra betsaka ny azony anterisetra sy mpamitady vola. Misy ary maty. Miatra izao alina izao ny fepetra mandrara ireo mpivarotra fafinaretana amin'ny fanatanterahana ny asany.